Manaraka hijery ndraitsika ny amin'ny panneau de configuration. Maketo amin'ity ambany ity ianao a, de tsindrianao avia eo a, de miakatra ianao amin'ny souris anao a makany amin'ny panneau de configuration, de tsindrianao avia eo. Amin'izay fotoa izay a de mipoitra ity an'ity a, ity zavatra hitantsika ity panneau de configuration a, de ny zavatra afaka ataonao amin'ity a de manova ny apparence ohatra le arrière plan toy zao fahitatsika arrière plan ohatran'izany, na ny résolution de l'écran afaka hofaina koa ny résolution d'écran verina, na ny langue hitantsika teto langue modifier le clavier, na afaka hiinstalena programme na hidésinstalena programme na sorana programme, na koa afaka anaovana connexion projecteur na anampiana souris na anampiana imprimante, na koa anaovana réseau, na koa amin'ny resaka antivirus na pare-feu, na anokafana compte. Eto aloha zany a de ny zavatra hojerentsika eto a, satria reto a mila manao connexion amin'ny imprimante ianao, mila connexion internet, de mila vaste koa na mila antivirus, de hojerentsika zany a ny programme sy ny resaka compte. Ny programme de ohatran'izao izy a no manatsofoka ny programme ao amin'ny ordinateur. Tsika zao toa ny resaka hoe fahaizana manoratra ao anatinao, de ny fahaizana rehetra zay ao anatin'ny ordinateur de afaka asorona na apetraka amin'ny alalan'ity zavatra eto ity. Zany hoe ohatra hoe afaka asorona zany zay zavatra tsy ilaina eto, zavatra tsy miasa eto. Ao anatin'izay a ny resakantsika toy hoe pack de logiciel, ity pack de logiciel eto ity, jeu, bloc-notes sy ny tariny, de afaka activena ireo pack ireo, activena désactivena fonctionnalité de Windows, klikena de misy zavatra mipoitra, de amin'ny zavatra mipoitra iny a no cochenao a zay tianao ho ampiasaina sy tsy ampiasaina. Io zao jeu tsy coché, donc tsisy jeu mihitsy ao zany, fa raha cochena jeu de misy jeu ao, fa tsy cochena jeu. Bon, jerentsika zay fonctionnalité zay ary mankatao amin'ny Windows tsika tous les programmes de mahita jeu ve tsika, mahita jeu tsika, fa explorateur de jeu no hitantsika eo. Aleo ary hoe cochentsika ary hoe le jeu, cochentsika le jeu de ok, de veuillez patienter pendant que Windows modifie les fonctionnalités, de izy hoe miandry kely mandrapahavita an'iny fonctionnalité iny. Miandry kely de zay fa vita le izy, efa vita. Vita le izy de makany amin'ny démarrer, jerentsika le izy teo tous les programmes jeu, de hitantsika hoe lasa misy jeu be dia be ao anatin'le ordinateur. Désinstalletsika iny activer ou désactiver, de cochentsika ity, de afaka le jeu.
zay no mahakasika ny resaka jeu iny. Misy ndraiky kosa nefa ny compte. Ny compte zay resantsika eto de ohatran'ny hoe ny ordinateur anankiray ihany fa ny compte ao anatiny misy maromaro, mety afaka manana compte tsy mitovy zany ianao sy le olona ohatra hoe miara-mipetraka aminao ohatr'izany. De raha manampy compte de eto amin'ity ajouter ou supprimer un compte, cliquena de eto zao misy compte anankiroa tsy invité de créer un nouveau compte. Eto misy qu'est-ce qu'un compte d'utilisateur de manasafy izy raha ohatra ka mahay teny farantsay ianao fa créer un nouveau compte de soratanao nouveau compte, nom du nouveau compte pastor ohatra. De eo important be ty zavatra teneniko ty tsy atao administrateur le izy fa utilisateur standard. Na de azonao atao an'ity ary izy de tsy ataonao an'io fa manimba safatra zay fa atao utilisateur standard de créer un compte ohatran'izay de ohatra le izy pastor de rehefa cliquer compte io de afaka ovaina ve io sary io eto mahitsika hoe modifier l'image de afaka ovaina le sary le izy lasa ohatran'iny ohatra. De asina mot de passe ve afaka asina ve afaka asina de titsikitihana mihitsy ty titsikitihana mihitsy afaka fafana ve le compte ovaina ve ny anarany eto manova azy ovaina ny anarany atao ohatra hoe loved of God de afaka ovaina ve ny anarany efa novaintsika teo fafantsika le izy fafana daholo ve le zavatra rehetra zay ao anatiny sa tazomina le zavatra ao anatiny fa le compte fotsiny fafana sa tsisy ninona atao indray de fafantsika le izy fafana. De zay ny fomba fanaovana azy.